tafa miaradia dia amin'ny karavona lalandava no tsy diako ny tokantranontsika tsirairay avy androany asabotsy 20 volana janoary 2024 ka hitondraky ny araba feno firarian-tso an'ny isampatan'olona. Izy ity moa dia fandarana voalohany amin'ny taona vaovao ity, ko ankafaliana tanteraka no iaraban'ny studio miaradia izay soloko teny eto androany. Tratry ny taona 2024 ho taona zinany eo amin'ny tsirairay avy ty taona ity, ho taonan'ny fahombiazana, ho feno fahasalamana eo ambany fitahian'Andriamanitra. Eto moa raha tsy hiarotsitsika dia izao dia tsy irery eto, fa misy namana izay tonga eto dia ny lehibe an'ny station studio miaradia. Ity izany fa ny namana ny dokotera Zo Rakotiniainy. Miarabanao namana Zo, tonga soa ianao eto amin'ny studio miaradia. Ianao moa zany tonga eto dia hitondra famakafakana, hitondra koa ianao fandalinana amina lohahevitra izay misy resabe teny amin'ny fiarahamonina teny. Marina tokoa fa vao tsy ela zay dia misy mivoy fa tsy avy amin'ny réchauffement climatique na hoe fiovaovan'ny toetrandro ny resaka kere any atsimo izay mianjady amin'ireo havatsika rehetra any amin'ny toeran'iny. Kasa afaka mitondra fanazavana ve ianao mikasika izay resaka kere izay namana Zo? Misaotra anao Andriamatoa Hilarion Kasamanana, izay efa fantatry ny be sy maro moa zany fa mpandrindra nyity vovonana miaradia isi. Amin'izao taom-baovao zao dia miarahaba ihany koa ny mpiray-tanindrazana rehetrarehetra ary manipy ny firarian-tso mba ho tonga amintsika tsirairay avy ane ny fahombiazana. Raha azoko tsara ny zavamisy dia hitatsika tamin'ny Hainao Manjery taty ivelany ny fanambarana fa tsy vokatry ny fiakaran'ny maripana na le hoe réchauffement climatique akory ny kere any atsimo. Niainga tamin'ny voka-pikaroana anankiray monja io fanambarana ireo, ary izany voka-pikaroana izany dia vokatry ny asan'ny vondrona siantifika maromaro, ary tao anatin'izany koa ny siantifika malagasy tao amin'ny direction ny météorologie tao Madagasikara. Izay toko no niaingainy io resaka tamin'ny Hainao Manjery taty io. Eo indrindra isika namana Zo, misy io zany amin'ireo vondrona lehibe iraisam-pirenena toy ny ONU, ny PNUD sy ny PAM izay manambara fa vokatry ny réchauffement climatique avy amin'ny asan'ny olombelona io kere any atsimo io. Ahoana ny fandehan'izay namana Zo? Mba ahafahantsika mamaly an'izay fanontaniana izay angambany dia aleo jerentsika amin'ny ankapobeny ilay article izay navoakan'ireo siantifika ireo. Ny mpanoratra moa zany dia vondrona siantifika araka ny voalaza teo, ary avy any amin'ny firenena samihafa izy ireo, ary tao Madagasikara ihany koa. Raha ohatra izy ireo ka handalina n'ity fanontaniana momba ny kere ity dia nampiasa metody anankiroa. Dia ny fandrefesana izany ny rotsakorana isan'andro nandritry ny 4 volana tamin'ny taona 2024 sy 2025 tany amin'ny faritra Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Izay le lazain'ny mpamantatra ny toetrandro hoe relevé de précipitation. Miampy an'izay dia nampiasa ihany koa izy reto modely matematika
modely izay efa fampiasa amin'ny faminavinana ny toetrandro amin'ny ankapobeny. Dia rehefa nampiasa an'ireto metody reto izy dia nahita vokatra. Ny valim-bokatra dia hoe ny hena 80% ny rotsakorana tany amin'ny faritra atsimo nandritra ny 14 volana nanaovana ny fikarohana io. Ny modélisation matematika kosa dia nahita fa niakatra ny maripana amin'ny ankapobeny ary niakatra 2.2 degré Celsius izany maripana izay. Izay tompoko no voka-pikarohana tao anatin'io artikla io. Hoy ianao teo hoe ny hena 80% ny rotsakorana nandritran'izay 14 volana nanaovana an'ilay analizy zay fikarohana zay. Dia niakatra 2.2 degré ny maripana. Inona no fehi-kevitra namana Zo azo toahana amin'izany rehetra zany? Mba tsy hivoana angambany dia aleo jerevantsika hoe inona ny conclusion zany nalain'ireto mpahay siansa reto. Ny voalohany, mialatsiny fa mamerimberina, dia hoe latsaka 80% ny rotsakorana tany atsimo, ary raha ny archive no jerena dia indray mandeha isaky ny 5 amin'ny 100 taona vao misy an'izany tranga izany. Ny faharoa dia hoe niakatra 2.2 degré Celsius ny maripana. Noho izany hoy izy ireo, latsaky ny fetra 2 degré Celsius izay napetraka ny GIEC na ilay vondrona iraisam-pirenena momba ny mpahay fiovaovan'ny toetrandro na ilay hoe resaka réchauffement climatique izany. Dia niainga avy tamin'izay ireto siantifika ireto no nilaza fa tsy vokatry ny réchauffement climatique ny kere tany atsimo. Mazava tsara izay voalazanao izay namana Zo. Fa ahoana nefa ny fomba fijerinao io valim-pikarohana io? Ito voka-pikarohana ito dia voka-pikarohana navoakan'ny siantifika maromaro ary vokatra tena marina izy ireo satria nalaina teny amin'ny terrain. Tiako nefa manambara fa raha iresaka kere tsika dia aleo hitovy le famaritana le atao kere. Amintsika malagasy ny kere dia rehefa tsy manan-kohanina intsony ny mponina ao anatin'ny haintany. Izany hoe mihabetsaka ny olona maty-noana. Raha io voka-pikarohana io nefa no jerena dia hita fa tao anatin'ny 14 volana, 2 taona zany, nandrefesana ny maripana sy ny rotsakorana dia ny hena 80 isanjato izany rotsakorana izany ary ny hamafana ny tany. Izany hoe ny hamaina sady ny hamafana ny toetrandro. Ny mponina nefa fantatsika ihany avy any amin'ny faritra atsimo ny nosy iny fa miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Tsy misy vokatra miakatra. Ny fiompiana maty ny biby, ny valala sisa ny velona. Arak'izany dia afaka miteny koa ny tena hoe ny fiovan'ny toetrandro na ilay réchauffement climatique no nitondra ny kere tany atsimo raha io voka-pikarohana io no jerena. Misaotra anao namana Zo ntonan'izay fanazavana izay fa makafantana ihany koa mikasika iny kere iny ary mino fa ny ireo mpanaraka antsika eto amin'ny tafa miaradia dia nahazo fanazavana feno mikasika an'izay resaka izay. Eto am-pamaranana dia inona no azonao amin'ny tinana izay rehetra voalazanao teo izay? Raha fitinana le izy
marena ihany fa voka-pikaroana anankiray monja io voka-pikaroana io ary siantifika manan-daza no nanao azy dia tsotra ny ena enimpolo isan-jato no rotsakorana tany atsimo ary niakatra ny maripana niakatra 2.4 degré celsius. Tsy azo lavina zany fa ny réchauffement climatique no tomponatoka lehibe amin'izao kere izao. Saotra tompoko. Dia izay teny farany netiny namana azo izay tompoko lahy sy tompoko vavy no amarana antsika efa fandarana zao anio alina. Koa dia mifaminao fotoana ndray tsika amin'ny fandarana manaraka. Amidy izay fo tonga maro nareo mijery sy anaraka izay fandarana izay. Koa dia veloma mandra-pitafa indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Mankasitraka tompoko, mandra-piola.